Ny alady 7 desambra ho avy zao kosa no anatanterana ny aladiny mpitandrina ka manentana amin'ny fahatongavan'ny zanaka pelezana sy ireo zanaky ny fiangonana komity mpiarakara ao anatin'ny tisary ity ny FJKM Tsapandrano. Ny fotoan-dehibe amin'ny fitandremana Tsapandrano fiderana dia amin'izao alahady fa-7 ny volana desambra ho avy izao. Alahady ny ray aman-dreny mpitandrina itotrotsika mambavaka ny mpitandrina Rakotomanina Laurel mianakavy. Amin'ny fotoana io ihany koa no hanomezana maro-boninahitra ho azy noho ny fahaelany teo amin'ny asan'Andriamanitra. Hanomezana ny fanjakana azy moa zany ny maro-boninahitra médaille d'argent sy médaille de bronze. Amin'ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Arahan'ny fanasan'ny tompo ny fanompo-bivavahana. Manentana ary manentana antsika reny fiangonana zanaka pelezana taranaka Tsapandrano fiderana rehetra ho tonga amin'ny 7 desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 sasany no fotoanantsika ety Tsapandrano fiderana. Zay ndray tompoko lahy sy tompoko vavy ny masaka azo natolotra ho anao tamin'ity ariva ity. Akasitrany ianao nahatra ny jery sy ny anao hatramin'ny farany vaovao antsika mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy.